ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Eto ry havana dia miarahaba anareo sampana vokofoko manga amin'ity andro alahady manga ity. Tsika moa indray mandeha isa-taona ihany vao misy azy alahady manga izay dia tena rabainareo na joro tao anatin'izay fotoana hely izay arabainareo rantsana efatra izay mandrafitra ao anatin'ny sampana vokofoko manga mba hery sy hafana foa amin'izany fitoriana filazantsara, satria fitoriana filazantsara ataon'ny vokofoko manga dia tsy atao anatin'ny efitrano akory fa ivelany, satria isika fiangonana efa maheno foana hoe aza misotro zava, mahamamo, aza mifoka zava, mahatomelona, fa ny olona ny ivelany ihany mbola betsaka no mitoroka izany. Andeha ry havana ny Tesaloniana voalohany toko 5 ny 14 ka hatramin'ny 11 no akatsika ny afatry ny tompo amin'ity andro alahady ity. Tesaloniana voalohany toko 5 14 ka hatramin'ny 11 ka ny 19 ihany no akatsika izany afatry ny tompo izany. Andeha arahantsika rehetra mamaky izany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: koa dia aza mba matory toy ny sasany isika fa aoka hiambina ka ontena. Ny olony mazava dia miambina, ny olony mazava dia miambina. Hitantsika izany eo amin'ny 19 tapany voalohany izay novakitsika teo hoe fa aoka hiambina. I Paoly apôstôly no nanoratra ity taratasy ity ho an'ny fiangonana tao Tesalonika izay nisedra zavatra mafy ny finoan'izy ireo, ary izany indrindra no antony nampaherezan'i Paoly azy ireo mba ho mafiorina amin'ny finoana ary ho sahy-tsory vavolombelon Jesosy Kristy ka hanana fanantenana amin'ny fahatongavany indray amin'ny fiverenany indray. Fa maninona tokoa moa ry havana ny olona na ny fokon'olona na ny tao hoe miaramila miandry ny sisy tany Madagasikara, fa maninona no asiana ny fiambenana eo amin'ny toerana anankiray, satria mety misy ny tsy fandriam-pahalemana, izy ny fahavalo anafika, dia mety misy ihany koa asan-dahalo mety anafika eo amin'ny vohitra sy tanàna anankiray, ary rehefa miambina tsy hoe mivatana fotsiny no miambina eo fa tsy maintsy mitondra fitaovam-piadiana, farafahakeliny mba misy sofileny ampelantanana anaovana alerta rehefa raikitra ny azakazaka sy ny korotana. Izany hoe ny olona miambina izany dia vonona ara-pitaovana amin'izay zavatra rehetra mety hitranga. Raha jerentsika amin'ny dikateny tsotra fotsiny hoe miambina dia hitantsika ery amin'ny farany ambany ery amin'ny baibolitsika ery misy soratra hoe hiaro tory. Fa raha jerentsika kosa izy amin'ny teny fototra dia ahitantsika hoe maharitra amin'ny fo, mahatsiaro tena mandrakariva, mitandrina, ary io teny io hoe hiambina io raha jerentsika amin'izany teny fototra izay ny aviany izany dia vanim-potoana ankehitriny io izay milaza asa atao maharitra. Izany hoe tsy asa mandalo fotsiny ihany ny asan'ny fiambenana eto, fa ao anatin'ny fotoana maharitra mila lazonady ary tohizana mandra-pahatonga ny fiverenan'ilay tompo izay tompon'ilay toerana, indrindra moa fa fiverenan'i Jesosy Kristy izany. Io vanim-potoana io dia tsy fantatra hoe roviana moa izany Jesosy Kristy no tonga eny amin'ny rahoan'ny lanitra, ary Jesosy Kristy dia tsy niteny izy hoe amin'izao daty no avy. Raha jerentsika ny any amin'ny Matio toko 5:20 dia mahita an'ireo zavatra hitranga any am-parany isika, fa
azo kosa zany amaritantsika ny hoe aza mba matory-tony sasany na matory maty na tsy mahatsiaro saina sy tena fa mety hoe maniditsidina any amin'ny tontolo hafany ny vatanao. Izy io ry havana dia mba tonga antsika hiomana mba tsy hoe ho tonga androany ohatra ny tompo dia atonga ny kristiana hatahotra eo petrehana izany fiaviany tompo izany fa tena vory tsara ny vatana, ny saina ary ny fanahy eo petrehana ny fiaviany tompo. Ity fiambena ity koa ry havana dia mahazo lafiny faharoa hoe lafiny eo amin'ny fitondran-tena ny amin'ny fiambenana. Fitondran-tena etika zany izay midika hoe mba tsy ho ratsy fanahy, mba tsy ho be lolom-po ary tsy ho tia tena loatra na mahihatra ary tsy ho mamo ka hanaonao foana na amin'ny fiteny na amin'ny fihetsika. Matetika tokoa ry havana rehefa fety ny andro dia betsaka ny hevi-tena fa tsy fety ny fety raha tsy misy zava-pisotro kely aloha mba mafampana iarahana mifaly. Dia misy mihitsy aza amin'ny teniny sasany hoe le misotro anie tsy maninona fa le diso tampona le tena mamitampony ireny tsy mety ireny. Ohatra ny vary ihany io, izay le fomba filazany azy. Ohatra ny vary ihany io rehefa diso betsaka loatra le hoanina marary kibo ianao na marary vavony. Fa amin'ny tompo ry havana dia mitovy avokoa na mangalatra ariary zato ianao na mangalatra ray tapitrisa. Rehefa fahotana dia fahotana eo anatrehany. Eto Paoly dia mampitandrina antsika hoe ianareo rehetra dia zanaky ny mazava. Izany hoe zanak'Andriamanitra ianao ary hitan'Andriamanitra miariary avokoa izay ataonao rehetra, naiza lehanao na ny amin'ny takona tsisy pahita aza dia zanak'Andriamanitra ianao. Ao anatin'ny aizina sy ny alina dia ny zanaky ny maizina no mivoaka ny maizina. Tompam-pisavy, mpangalatra, mpanenjika alipandizana, mpiloka sy ny sisa, izany no mivoaka amin'ny alina. Ty akaikintsika moa ry havana Analakely dia matetika izay rehefa andro fety ohatr'ireny dia miasa atao amin'ny fohim-pevitsika dia tratra hariva vao mody. Dia zavatra mitranga fa tena ohatra ny foara, mamaky vaky an'iny ampovoany iny ianao misy manatitra moa izany aterin'ny lehibe ireo dia tena ila tsisy lalana mihitsy ny fiara andehanana. Ary ny tena mampalahelo dia izao ankizy tanora kely daholo dia mitsiriritra fotsiny ianao raha mba ireo izao ny ao anaty sampana vokovoko manga tena tsisy mpisotro toaka intsony eto Madagasikara. Fa tena tanora eritrerony daholo no mitokotoko amin'ny gazon kely miaraka amin'ny labera sy ny tsaka isan-karazany. Ary ny ampitson'iny ianao maraina dia hiasa fa raha mbola fako aneny angonon'ilay mpitondra birety kely ao vaky tavoahangy, inona zavatra tsy hita eny. Dia mampirisika anareo vokovoko manga rehefa 26 juillet na 25 mba mandalovy eny dia mitondra trakta kely tsika manao fitoriana ny filazany tsara. Asa moana mba hoentrareo fa ny tompo miteny hoe mitoriana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Fa dia matetika tsika kristiana mijery fotsiny ny zavatra mitranga ao anatin'ireny. Kanefa betsaka ny lasibatra. Ary na ny laharan'i Madagasikara amin'izany fisotrotoaka izany ary angamba dia efa haitsika hoe laharana fahafiry izy. Raha omena raha hoe alaharina izy izany dia izy ny tena lohandohany. Meksika moa no tena enjana fa tsika manarakaraka. Ny dikan'izay izany dia mila mitory-tsika na hiaino na tsy hiaino ny olona. Ary
matetika tsika ry havana somary mena maso hoe sao dia mahasositra izany mandeha fety ao anatin'ny tokantrano ohatrany hoe nahazo fahasoavana tokanana mpiandry ireny aloha tsy dia misy raha tokanana dekona alefa ny batisy fa mpanaovana fety eo tsy maintsy misy mamy ihany eo na dia efa ezahana tsy afenina zany alcool dia tsy maintsy misy mamy ihany ao ary ny sasany ary amin'ny efatra maraina dia efa tsy hoe taizany nahita zany ry havana ny zavatra mitranga ary efa loza mananontany ho antsika fiangonana zany ry havana koa dia andehantsika ry havana hitorony tompo mba tonga ny olona tena ifo tsara afantatra tsara ny zavatra tokony ataony eo amin'ny fitondran-teny indray alina ry havana rehefa naneno mafy ny lakilosy ny fiangonana teo amin'ny tanàna izay somary ambanivohitra ny ambanivohitra moa zany lakilosy ny fanairana dia efa fantatry ny olona hoe na misy maty ao na misy loza mety mananontany dia tsy fanao mihitsy zany hoe mitokona fotsiny ao an-trano ao ianao fa tsy mivoaka manontany hoe fa misy inona izany satria mety misy zavatra mitranga zany dia naneno ilay lakilosy dia nivoaka ny olona hay nisy trano anankiray izay may ny tafon'ilay trano tafo bozaka ary ny tafon'ilay trano izay eo amin'ilay tanàna dia tapitra bozaka avokoa dia nifampitapita ilay afo vokatr'ilay kilalao anafo dia ny rano loharano angalana azy mbola lavitra be dia ny azo ataon'ny olona dia namoaka ny entana nivoaka teo ivelany tao anatin'izay rehetrarehetra izay nefa dia nisy olona anankiray izay tsy nivoaka ary tsy fantatra hoe aiza izy fa hay mamo ary tavela mandra-pahafatany tao anatin'ny trano ry hava malala rehetra ao amin'ny tompo tena nampalahelo nazo an'ilay lehilahy izay nafoazina ary mety tsy nahatsiaro tena akory fa betsaka ny kristianina mbola tratran'izany reniko ao anatin'ny asan-devoly izay mety mahazo azy koa amin'ity fotoan'ity dia aokontsika kristianina hiambina mandrakariva tsy atory maty ao anaty fahotana fa ho maikilan'ny afo raha tsy miambina fa ny faharoa dia izao ny olony mazava dia mahony teny ny olony mazava dia mahony teny hitantsika izany eo amin'ny 9 tapany faharoa manao hoe koa aza mba matorotony sasany sika fahoaka hiambina ka hahony tena ambarany 9 fa misy fitafiana izay tokony hitafiany mpino dia ny finoana sy ny fitiavana ao ho fiarovan-tratra ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha ny eo amin'ilay hoe fiarovan-tratra dia misy mifo ao izay mifo dia tsy areo fa batery anankiray izay mamelona ny tena manontolo ary efa mifony tsy miasa intsony fa mijanona tampoka dia maty izay ilay olona izy izany no antoka anankiray fa haveloman'ny vatana iray manontolo ary ny hoe fiarovan-doha dia ao anatin'ny loha no misy fitadidiana izay misy ny saina ahafahanao mahatadidy ny famonjena no entin'i Jesosy Kristy ho anao rehefa ny olona ry havana mivery tadidy be loatra izay dia tsy azo atao mihitsy mamela azy rery misy mantsy ny olona ohatra hoe mitondra lakile izy eny tanany apetrany eo ambony olona tabatra io fa miodikodiny eraky ny trano izy fa nakaiza ilay lakile very tadidy ary mety tena very mihitsy aza ilay fanalahidy eny tanana misy aza ny solomaso ampiakariny kely ety amin'ny lohany fa tediaviny erany trano nefa ny eo amin'ny lohany eo ihany ilay solomaso fa misy zany olona very tadidy izay tsy mahatsiaro tena akory eo amin'ny fiainana ary izay ny antony mahatonga ny Paoly apôstôly miteny hoe ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha izany hoe ilaintsika mahatsiaro ilay famonjena amin'ny alalan'ny fahonoana tena izay iainantsika ny teny hoe mahony tena raha jerentsika dia midika hoe amin'ny teny fototra izany hoe matotra tsy mirenty ary tsy mamo
izay milaza fifehezantena tsy sorotovay a mifady divay a matohatra tanteraka ny divay a na tsy mamo ihany koa manondro matohatena ny vanim-potoana ankehitriny a io ateny io rehefa tsy mahay mionona ry havana ny olona dia izao no zavatra mitranga eo amin'ny fiainana rehefa tsy mahay mionona ny olona fa voky loatra na teneny dokotera tsy azo hoaninao ity sakafo ity dia nefa mbola hoan'ilay olona ihany lay izy a dia miteraka aretinao azy zany misy olona mantsy ry havana mitenesi mihinana maty tsy mihinana maty hoaniko ihany io aloha fa dia izay ataony eo ataony dia izay zany le hoe mifahonoana tena dia midika hoe mifehy-tena mihitsy ny ianao a tsy hihinana ilay zavatra mahafaty tahaka izany ihany koa ny olona rehefa tsy mahay mahony tena amin'ny vady tokana ao an-trano dia lasa manao vady maro satria hoe iny koa ve dia vita inona misy mantsy rehefa na olona ohatra izany hoe tenena hoe fa manina efa melehibe anao fa manina no manao ohatra izao rehefa leo amin'ny anana ary pastera dia mba mihinana ovy a misy olona miteny an'izany mihitsy rehefa anarinao ao anatin'ny tsy fahamarinana sy ny tsy fahamarinana ara-petondran-teny ary rehefa tsy mahahony tena vola sy mifanananao omen'Andriamanitra ny olona dia lasa mitsiriritra mangalatra ary manao kolikoly sy mivarotra fanahy mihitsy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ry havana dia tazomy mafy ny finoana efa mivoaka any amin'ny horonan-tsary isan-karazany ihany a fa porofondry zareo hoe Jesosy Kristy io a Jesosy Kristy io dia maty izy a ary tsy niakatra any an-danitra dia be no manapirofo hoe hito mihitsy le izy jerena natao testa dia aina natao ohatran'izao io le Jesosy inon'ny kristianina io tavela ao anaty vasana io ary betsaka no mizongozona ny finoany vokatra izany satria le izy ahelondreo amin'ny horonan-tsary amin'ny alalan'ny fanadihadiana sy ny karazany dia raha marivo finoana ianao dia voasarika ao anatin'izany fotoana ankehitriny ry havana dia fotoana tokony hifoazantsika ary mila miambina mandrakarivintsika mba tsy ho tampoka amintsika ny fiafian'ny tompo tamin'ity fotoana ity tsika ry havana dia nandre indray ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay nambara tamintsika fa tsika olon'Andriamanitra dia arovan'Andriamanitra satria tsika olo mazava dia aokontsika hiambina ary arovan'Andriamanitra mba hay ahony tena eo amin'ny fiainantsika ho an'Andriamanitra irery ihany aneny voninahitra ho antsika olon kosa ny fiadanana avy aminy amen